Faly miaraba antsika ankizy rehetra indray a miaraka ao anatin'izao fotoana manokana ho antsika ankizy izao. Ao anatin'izany volana isika ankizy dia hianatra teny mpahendrena malagasy iray indray manao hoe aza manao toy ny fary ny lohany indray no matsatso. Ahoana tsara hoe ankizy? Aza manao toy ny fary ny lohany indray no matsatso. Inona indray ary no lesona azontsika tsoahana ao anatin'izany teny mpahendrena izany? Dia ny hoe aza manao toy ny fary ny lohany indray no matsatso. Tantara iray mahafinaritra ao amin'ny baiboly ankizy no andeha henoantsika amin'ity an'ity. Tantaran'ny Lazarosy ilay lehilahy sakaiza tiany Jesosy. Lazarosy ankizy dia nipetraka tany amin'ny Betania izy no mipetraka. Ary i Lazarosy nanana anabavy anankiroa, i Maria sy i Marta. Indray andro narary i Lazarosy. Dia naniraka olona i Maria sy Marta anabaviny hoe mandeha ianareo antsoy Jesosy. Ilazao izy fa marary i Lazarosy. Dia mino izay hoe ho avy aty Jesosy mba hanasitrana ny Lazarosy. Ny zavatra nitranga nefa tamin'izay fotoana izay dia tsy afaka nandeha nakany Betania avy hatrany Jesosy. Fa andro maromaro taty aoriana izy vao afaka nakany Betania mba hisahany Lazarosy sakaizany. Rehefa tonga tany Betania Jesosy dia nandre vaovao mampalahelo fa kay efa maty kay Lazarosy. Nasain'i Jesosy noentina tany amin'ny fasana misy ny fatin'ny Lazarosy ary Jesosy. Ary rehefa tonga teo amin'ny fasana izy ireo dia nanome baiko i Jesosy ny hanesorana ny vato lehibe manarona ny varavarany fasana. Nivavaka Jesosy ary niteny tamin'ny feo avo manao hoe ry Lazarosy mivoa. Ry Lazarosy mivoa. Zava-mahagaga nataon'i Jesosy tamin'ity fotoana ity satria Lazarosy ilay efa maty ary nalevina. Kanefa rehefa naheno ny feon'i Jesosy izy niteny hoe ry Lazarosy mivoa. Nivoa Lazarosy ankizy tao amin'ny fasany ary nivoaka nakeo ivelany. Velona indray Lazarosy. Zavatra mahafinaritra ry vaovao mahafaly izany. Kanefa ny zavatra nampalahelo tamin'ity toe-javatra anankiray ity ankizy dia izao. Teo nanatrika n'io fotoana io ny fariseo sy ny lohan'ny mpisorona. Izany fariseo sy lohan'ny mpisorona izany ankizy dia olon-dehibe nanana ny toerany, nanana ny maha izy azy teo amin'ny fiangonan'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Kanefa ireo fariseo sy lohan'ny mpisorona ireo rehefa nahita ny fahagagana nataon'i Jesosy dia tezitra izy ireo ary nialina ny Jesosy. Zareo ilay tena hoe hitarika ny olona mba ho faly sy hankasitraka ny fahagagana nataon'i Jesosy indray no tezitra sy nialina. Ary tsy nijanona teo fotsiny fa mbola nikasany hisambotra amin'i Jesosy ihany koa izy ireo. Dia izay ankizy ilay lesona nitsoahantsika hoe andao tsy hanao toy ny fary ka ny lohany indray no matsatso. Rehefa anakiana ny dada na neny andraikitra tsika ao an-trano ao dia andao ataontsika mipatokiana izay andraikitra izay mba tsy hahatonga an'ilay fitenenana amintsika hoe ny lohany indray no matsatso. Andao ihany koa isika rehefa ankinina andraikitra any am-piangonana na any am-pianarana dia andao hanatanteraka ampatokiana sy ampitiavana n'izany isika satria fitahiana ao antsika ny fanatanterantsika izany. Dia izao ankizy ny voalazan'ny Matthieu 7:12. Manasa antsika ny handray ny baibolintsika. Matthieu 7:12 aminaran'i Jesosy. Koa amin'izany na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany fa izany no lalàna sy mpaminany. Dia ny firariana hanao zavatra ampitiavana, ampatokiana ary hanao zavatra tsara mandrakariva isika ankizy amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra izay misy antsika. Love one another and be kind to each other. Love one another and be kind to each other. Jesus told us to love Him and love
let your light shine. Love, love, love one another and be kind. Be kind to each other. Love, love, love one another and be kind. Be kind to each other. Jesus told us to love Him and to love everyone. Jesus told us to love Him and to love everyone. So let your light shine. You can say hello and shake a hand. Share your toys. Help out a friend. All with a great big smile and 2 thumbs up. When there's a job to do, you can get it all done. Just remember to love, love, love one another and be kind to your sister and your brother. Love, love, love one another and be kind to your mother and your father. Love, love, love one another and be kind to your friends and your neighbor. Love, love, love one another and be kind. Be kind to each other. Love. Les folles journées de maman. Texte Élise Rossi. Illustration Estelle Mehens. Maison d'édition Mijade. Maman n'a jamais le temps. Allez, Marguerite, dépêche-toi. Oh, le sommeil, maman. Tiens, voilà ta jupe et tes collants. Ernest, viens ici. Arrête de faire le clown. Bon chérie, je vais vider la poubelle. Non, trop tard pour la poubelle. Finis ton café, mon cœur. Maman court tout le temps. Ne traînez pas, mes chéris. Il faut déposer papa à la gare, conduire Marguerite à l'école, amener Ernest chez la gardienne, acheter un pain. Maman fait 1000 choses en même temps. Oui? Allô? Non, ça va, Fabienne. Tu me fais mal, Ernest. Attends 2 secondes. Marguerite, enlève tes pieds du siège. Ernest, lâche les cheveux de ta sœur. Je te rappelle plus tard, Fabienne. Au revoir, mon amour. Bonne journée. Bonne journée mon amour. Faites signe à papa, les enfants. Au revoir, papa. Maman n'est jamais dans les temps. Ah, on est en retard. Vite, la cloche a déjà sonné. Madame Geneviève est rentrée. Oh. On va se faire gronder par la maîtresse, maman. Maman passe son temps à travailler. Non, ma chérie, fais ton puzzle toute seule. Tu veux jamais jouer avec moi, maman? La petite turquoise que vous... J'ai du boulot, bonhomme. Attends encore un peu et joue avec ta voiture. La automobile. Maman n'a pas encore fini. Maman crie de temps en temps. C'est pas vrai! Qui a mis du marqueur sur la table du salon? C'est Ernest. Non, c'est elle, c'est Marguerite. Marguerite? Ernest? Maman n'est pas contente. Mais maman, j'ai rien fait. C'est pas moi. Non, je ne rigole pas. Mais parfois, maman trouve que le temps passe trop vite. 5 ans déjà? Ah, je suis grande, maman. Je ne t'ai pas vu grandir, ma poupée. Moi aussi, je suis grand. Et c'est qui ce grand garçon? Mais c'est mon bonhomme à moi. Alors, maman prend le temps.
Qu'est-ce qu'on va faire de chouette? Jouer à cache-cache? Danser comme des petits fous? Chanter à tue-tête? Si on faisait un concours de chatouilles? Regardez le beau gâteau que nous avons préparé. Oh, rien que des bonnes choses. Du beurre, de la farine, du sucre. 1, 2, 3, 4 œufs. Et puis, du chocolat. Miam. Elle savoure le temps. Regarde Ernest, celui-là. On dirait un cheval. Ou alors un mouton avec une drôle de tête. On dirait un dinosaure. Et toi, qu'est-ce que tu vois, Marguerite? On rattrape le temps perdu. Tiens, Marguerite, attrape! Maintenant, fais une passe à ton frère. Bien joué! Tu renvoies la balle à maman, mon chéri? Le chien, il peut jouer avec nous? Vas-y, dépose les graines, Marguerite. Très bien! Maintenant, à toi, Ernest. Arrose-les. Bientôt, nous aurons de jolies capucines. C'est quoi des capucines, maman? On oublie le temps. Regarde comme les arbres sont beaux, Ernest. Oh, le chien a trouvé une jolie feuille. Ramasse-la, Marguerite. On la mettra dans ton herbier. Là, Ernest, regarde, au-dessus de la branche. Venez vous blottir près de moi, mes trésors. On va faire un énorme câlin. Pose ta tête sur mon épaule, ma princesse. Viens dans mes bras, mon tendrichon. Je t'aime, maman. Mais moi, je suis amoureux de maman. Moi aussi, je vous aime, mes amours. Parfois, maman arrête le temps. Et on voudrait que ça dure tout le temps. raha isana ho fifaliana trany ny miaona aminao a atao anatin'ity fandarana atao hoe lavitresaka satria efa elaela ihany no nresantsika nylay loha hevitra hoe fihevian'i Jesosy Kristy ny fanondroany tena isy marina ve. Io fanontaniana io no valintsika tamina fandarana maromaro a niaraka tamin'ny pasteur Andrea Paradina Fanera zay mbola ankasitrana trany satria mbola vonona hiaraka miazakazaka amintsika. Faly mandray anao pasteur atao anatin'ny fandarana. Fifaliana mandrakariva namanatinao no eonatsika indrindra ny aratsika mandinika ny tian'Andriamanitra zay tombontsoa lehibe zay homen'Andriamanitra atsika zany mba hitondratsika ho amin'ny famonjena ary manona ny fiadanan'ny tompo aminao ihany koa zay hiaraka andalina ny ten'Andriamanitra hiaraka aminay amin'ny alalan'izao fandarana izao. Lay sanadoa hevitra mikasika ny fampakaram-bady noarina tamin'ny fampakaram-bady no nivelabelantsika tao anatin'ny fandarana maromaro nisesy mbola hijanona eo sika saingy iampita indray eo amin'ny Matthieu 5:20 raha ny fandaminana zay nanaovantsika ty fandarana ity miresaka indray an'ireo virjine 10 kanefa toy ny mahazatra tsisy maharatsy azy ndao anaovana jeritotika kely lay fiaonana farany pasteur miresaka ny Matthieu 2:20 dia nisy resaka fitsarana ihany koa ambany tao anatin'ny famelabelarana zay nentinao. Ya tena
mahaliana ary tena misy hafatra lehibe zany zay omen'Andriamanitra atsika ao amin'ny Matthieu 7:20 mahakasika ny fiavian'i Jesosy zay hoarina tahaka ny fampakaram-bady mpanjaka zay nanao fanasana fampakaram-bady ho an'ny zanalahy ary tena hafatra lehibe ho atsika zany ny zavatra voalaza zao dia le hoe raha somary fitiantsika le zany dia hoe na miantso reo olona izay nasaina ny mpanjaka ho ao amin'ny fampakaram-bady miantso satria dia naniraka mpanompo izy mba hiantso reo olona izay nasaina ho ao amin'ilay fampakaram-bady dikan'izay namana tino dia zao mandefa antso zany Andriamanitra mialohan'ny atongavan'ilay fampakaram-bady dia mandefa mpanompo Andriamanitra miantso zany hoe raha fitiantsika dia hoe misy antso izay alefan'ilay mpanjaka antso fanasana dia mamperitrehitra izy namanatinao hoe mialohan'ny fiavian'i Jesosy ilay mpapakatra satria Jesosy no mpapakatra satria mialohan'ny fiavian'i Jesosy ilay mpapakatra ka handray an'ireo izay natsona ho asiana saina amin'ny fampakaram-bady zanak'ondry dia misy antso zay alefa io zany le atsotsika hoe antso lehibe ozy izy tsika na antso mafy ny fomba ilazana azy any ko zany hoe misy fomba zay andefasan'Andriamanitra antso hiantsona ny olona dikan'izay naminadinao dia hoe ny olona rehetra zany raha ny tena marina dia tokony mandre an'io antso io ary mahafinaritra ao amin'le fanoarana Matthieu 7:20 fa nisy ireo olona izay nasaina fa avy eo ny teny le mpanjaka hoe mandehana eny amin'ny lalambe sy ny sakely-dalana dia antsoy ny olona rehetra ozy izy tsy akanavaka na tsara na ratsy dikan'izay namanadineo dia zao ny olona rehetra tompoka eto ambony tany dia mandre an'io antso zay ataon'le mpanjaka io antso zay fanasana azy ho amin'le fampakaram-bady dia izay namanadinao mahatateraka le teny Jesosy amin'ny Matthieu 7:4 manao hoe ary hotoriana amin'izao tolo zao ny filazantsara mba ho inona ozy izy ho vavolombelona tsy misy zany olo afaka hiteny eto ambony tany hoe za tsy nandrehan'izany antso zany zay le izy zay mahazava-dehibe an'io fanoarana Matthieu 7:20 io le hoe mandehanana amin'ny lalambe sy ny sakely-dalana dia antsoy ny olona rehetra na tsara na ratsy ho ao amin'le fanasana zay zany ny dikan'izay tsika io zany zao zay mahatonga le loha hevitra lehibe hoe ny fiavian'i Jesosy tena isy marina be satria amin'izao fotoana izao zany dia ilay mpanjaka dia mbola mandefa antso satria mbola miantso izy zany amin'izao tsika amin'teny izao mbola tsy tonga ilay mpapakatra dia tsy iza fa Jesosy dia ny zavatra miseho maniraka mpanompo izy hiantso ny olona dia eo le hoe tena voaraintsika ve le antso ataon'ny le mpanjaka voaraintsika ve hiaintsika ve sa anao tahaka n'le mpanompo le olona zay nasaintsika zay tsy neto avy nandre an'le antso izy zay netin'le mpanompo fa tsy neto tonga nanda tsy idirantsika lalina mbola azo idirana lalina zany fanazavana zany hoe amin'ny fomba hoana na tonga azy ireo nanda misy hoe zany zao olona amin'izao andro ainantsika zao anisan'ireo olona zay nandary eo nandre ny antso nandre ny fanasana fa tsy neto tonga misy hoe zany amin'izao tsy fantatra zay nataoko hoe mbola azo alalinina tsara lay fanoarana fa zao toizantsika le famitinana dia zao rehefa tonga feno le fanasana feno ny toerana fanasana zany dia voalaza le fanoarana fa miditra ny mpanjaka mba izaha za sy adiny koa zany zay tompo fa misy an'io toejavatra io zay tanterahan'le mpanjaka
dia tsiana zany fa fizahana an'ireo olona rehetra zay nasaina nantsona ao amin'le fanasana hoe manahoana le olona zay le izy niza nijery le mpanjaka nijery an'le olona tao dia nahita an'le lehilahy anankiray izy tao amin'le fanasana nandre an'le fanasana namaly an'le antso fa tsy nanao ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady aza diny koa zany zany afatra zany hoe aike zany dia io nazavaintsika naminadinao hoe tsy hoe rehefa tonga le mpampakatra na rehefa amin'ny fiaviany jesosy isehona amin'irao lanitra zay jesosy vao hijery hoe ianao ve manany fitafiana ianao ve sisisa fa mialohan'ny ahatongavany jesosy dia efa mandeha io lay fijerena io dia ilay atsotsika hoe fitsarana araka ny voalazan'ny petera voalohany toko faefatra ny andininy fa 7:70 dia ozy izy ny tenin'andriamanitra hoe fa tonga ny andro hiatombohan'ny fitsaran'andriamanitra atrao amin'ny ankonan'andriamanitra ozy izy atrao amin'ny ankonan'andriamanitra izy lay ankonan'andriamanitra ao amin'le fanoarana ireo olona zay nanaiky miantso zay nataon'andriamanitra zay le izy tena hitanao fa tena mifandray daholo ane le ten'andriamanitra ireo olona zay nanaiky niantso zay nalefa le mpanjaka ireo natao hoe ankonan'andriamanitra fa ny olona zay tsy nanaiky niantso dia efa tsy zay le hoe efa voeloka raha teo izy jaona toko 7 ny andiny 7:20 nao anatinao tsara le izy ia dia nidirantsika tamin'iny Matteo 4:20 le hoe akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady lay lehilahy tsy nitafy ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady dia zay zavitsika hoe inona ny asehon'izany inona ny tian'izany olazainy dia namakytsika ao amin'le galatianina romanina toko 7:20 dia 4:20 dia le hoe fahitafio jesosy kristy amin'ny fomba ahoana dia ozy izy le galatiana toko 7:20 hoe fanaizana izy anareo no natao batisa ho an'ny kristy dia mitafy any kristy amin'ny alalan'ny batisa no hitafiana any kristy dia ahoana ny hoe amin'ny alalan'ny batisa no hitafiana any kristy amin'ny fomba ahoana dia ozy izy le romanina toko 1 ny andiny 4 sy ny 5 dia ozy izy hoe koa niarana levina tamin'ny batisa io zany niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka nananganana any kristy tamaty tamin'ny voninahitry ny rainy no andehanantsika kosa amin'ny fiaina mbaovao rehefa tao batisa zany ny olona anankiray dia alevina miaraka alevina amin'ny kristy ho amin'ny fahafatesana avy eo miaraka atsangana amin'ny kristy amin'ny voninahitry ny ray ka mandeha amin'ny fiainam-baovao toetra vaovao efesana toko 4:20 milaza an'izany hoe ary ho tafianareo ny toetra vaovao zay noforonina araka an'andriamanitra zay mahatonga le hoe na izy natao batisa dia mitafy any kristy ia mazava iny satry foana hijanona eo satria tsy lany amamina lay ten'andriamanitra kanefa tokony rosy mandrakariva ihany koa tsika dia iampita eo amin'le matetika 5:20 zay mbola misy fanoarana mihezinezina koa pasteur tsara hidirantsika avy hatrany ia dia mao amin'ny Matteo 5:20 zany dia miresaka indray izy ny amin'ny fanjakany lanitra foana namana dinao sady zay dia raha vakitsika ny andiny voalohany dia ahoana ozy izy mivoalazany Matteo 5:20 dia raha isitsika manomboka amin'ny andininy voalohany ary amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia ho tahaka ny virjiny 10 izay mitondra ny fanalany ka nivoaka hitsena ny mpampakatra mazava be miresaka fiaviany jesosy tsika dia hoe ny fiaviany jesosy dia tahaka ny fanasana fampakaram-bady sady zay izy mpampakatra jesosy mipampakatra dia mijerentsika atao amin'le Matteo 2:20 fanasana fampakaram-bady natao an'le mpanjaka sady zay
dia eto indray matoto fa 10 dia mbola miresaka fampakaram-bady any sady zay voalazany hoe ny fanjakàlantra dia tahaka ny fijena folo izay nitondra fanalany ka nivoaka hitsenany izao zisy mpapakatra hivoaka hitsenany mpapakatra hivoaka hitsenany jesosy ho amin'le fampakaram-bady satria rehefa miresaka hoe mpapakatra izy eto dia fampakaram-bady tian'olazaina miomana ho amin'ny fampakaram-bady zany a lay vijina folo sady zay miomana ho amin'ny fampakaram-bady inona ny ray zany ny tian'olazaina raha amin'ny matoto 2 izy a dia miresaka ny amin'le hoe akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady dia izay tsy manana lay akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady zay tsy manao an'lay akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady dia tsy tafiditra ao amin'le fanasana fa voaka ny velany tsy tafiditra ao izy ato indray izy matoto 10 dia miresaka virjina sady zay virjina folo ndao raha jerevantsika ny ten'andriamanitra ary apokalipsy 7:10 no andao vakitsika apokalipsy 7:10 dia vakitsika ny 14 zao ny vakany teny ireo no tsy veloto tamin'ny vehivavy fa virjina izy ireo no nanaraka ny zanak'ondry na aiza no alehany ireo no navotana avy tamin'ny olona ho voaloam-bokatra ao an'Andriamanitra sy ny zanak'ondry zao tsara mahafantatra le baiboly ana matoto fa 10 izy dia miresaka amin'ny vijina folo izay nivoaka hitsenany mpapakatra izy mpapakatra jesosy le mpapakatra zay ho amin'ny fanasana fampakaram-bady ny zanak'ondry ao mahafinaritra be dia any amin'ny apokalipsy 4:10 izy 14 dia miresaka momba an'izay fampakaram-bady ny zanak'ondry zay dia miresaka an'ireo olona zay ao amin'ny fanasana fampakaram-bady dia inona nolazainy ozy izy dia avelovakina izy teo izy ireo no tsy voaloto tamin'ny vehivavy fa inona ozy izy virjina izy movety zay le ana matoto fa 10 hoe manaona ka ireo vehivavy reo virjina sady zay amafisy le apokalipsy le izy hoe ireo zay tafiditra ao amin'ny fanasana fampakaram-bady ny zanak'ondry tompoko dia virjina izy tsy voaloto atreo aloha zany fa hidirantsika le izy rehefa kelikely eo tsy voaloto fa virjina izy ao dia toy zany ireo izy no dia no tsara amin'izay ty nanaraka ny zanak'ondry izaka le zanak'ondry jesosy dia any amin'le matoto fa 10 mpapakatra sady zay ireo no nanaraka ny zanak'ondry na lay mpapakatra zany naiza alehany ireo nanaraka n'le zanak'ondry le mpapakatra naiza alehany zany hoe ireo olona reo zany dia olona zay nanaraka any jesosy nanoina n'le antso zay le fandray amin'le matoto 2 am'izay le izy ny antso azy jesosy ny antso azy natsony izy ho amin'le fanasana dia nanaiky izy dia tonga izy namala ny antso izy nanaiky an'le antso izy dia nanaraka izy zao raha anatinao tsara le dia hidirantsika le fanazavana zany eo amin'le hoe virjina izy tsy voaloto mazava be na aminatinao tsy hoe olona masina tsy nanota mihitsy reo olona reo tsia nanoto reo mpanoto reo nanomboka hatramin'ny adama ny fahotany sady zay dia reo olona reo taranaka mipotra avy amin'ny adama mandraka kehitriny tsika reo zany zao anisan'ireo olona reo dia voalaza le apokalipsy nefa fa tsy voaloto izy fa virjina tsy voaloto tena mahafinaritra be le teny hoe tsy voaloto zany hoe ny zavatra natao zany tao na tonga azy tsy voaloto dia andao vakitsika apokalipsy 4:12 ny 15 apokalipsy 4:12 ka ny 15
5 indro avy toy ny toy ny mpangalatra aho sambatra zay miambina ka miaro ny fitafiny fandrao mandeha mitanjaka izy ka hita ny fahamenarany zay hitanao manadineo le hoe tsy voaloto ozy izy a tsy hoe olona tsy mpanoto reo jesosy any tompoko ny tsy nanoto teto ambony tany jesosy any fa ry olona reo dia mpanota kanefa voalaza le apokalipsy fa tsy voaloto izy amin'ny fomba hoana dia ozy izy le apokalipsy toko 1:10 indro ho avy to mpangalatra aho hoy jesosy le mpapakatra io zany a ho avy to mpangalatra jesosy le mpapakatra dina zavatra mba afatra ampitainy dia ozy izy sambatra izay manino ozy izy miambina ka miaro ninona fitafiny dia miverinatsika miverinana am'le matotoko fa 2 sambatra zay miambina ka miaro ny fitafiny fandrao mandeha mitanjaka izy akay misy zavatra arovana na tonga le hoe tsy voaloto narovana le izy narovana mba tsy ho voaloto inona nde arovana ny fitafiny ny fitafiny narovana dia tsy voaloto ny fitafiny amin'ny fomba hoana ny arovana le fitafina manao hoana le fitafina tamin'ny voalohany zay le nyteneko hoe tsy hoe olona tsy nanoto reo olona mpanoto areo fa nosasana zay le hoe natao batisa aoka atao batisa ianao asan'ny apôstôly toko fa 2:24 efa vakitsika zay namanadinao dia ozy izy le asan'ny apôstôly toko fa 2:24 mitsangana ary aoka atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy ianareo rehetra ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanareo amafisin'ny Petera zany eo amin'ny asan'ny apôstôly toko fa 2:7 mibeba dia aoka atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy ianareo mba ahazo famelana ny elokareo zay ny le fanadiovany natao batisa dia nosasana ho afaka amin'ny fahotana natao batisa dia voavela eloka dia inona nataonareo olonareo miaro nina ozy izy ny fitafiny miambina sambatra zay miambina ka miaro ny fitafiny fandrao mandeha mitanjaka izy zay le hoe tsy voaloto izy mampieritreritra zany namanadinao a firifirika ny olona no efa nandalo an'izany zany hoe efa nibebaka dia natao batisa dia nosasana dia voavela eloka dia nitafy an'i kristy fa tsy nanino tsy niaro tsy niaro an'le fitafina dia lasa maloto indray le fitafina voaloto indray le apokalipsy toko fa 4 dia milaza ireo ny tsy voaloto izy fa vijina izy dia mivenitsika any amin'le matotoko fa 5 dia reo anankifolo vehivavy tovavy zay mitsena mimpapakatra manaona izy ireo vijina topo vijina izy ireo tsy voaloto izy ireo dia ndao raha fitinina kely zay fanazavana zay naminadino dia zao miresatsika hoe fiavian'i jesosy tompoko ny fiavian'i jesosy le mpapakatra io tena isy marina ve fantaniana mipetraka amin'ny tsirairay avy zany zao dia hoe manahoana ianao io miambina miaro ny fitafianao ve ianao mba tsy ho voaloto azonao natonao am'izay le izy miaro ny fitafianao ve ianao sambatra zay miambina ka miaro ny fitafina tsy ho voaloto mba tsy ho voaloto satria ho avy le mpapakatra reo no anaraka ny zanak'ondry naizanaiza lehany mahafinaritra be a reo nanaraka ny zanak'ondry naizanaiza lehany iza le reo izay tsy voaloto tamin'ny vehivavy fa virjina izy ia mahafinaritra le sary any ohatra sy raha fifandrohizan'ireo fanazavana rehetra avy amin'le toko sy andininy marobe a zay ndretsika teo mbola tsy arovana ihany koa ny fitafiny zakary tary amin'ny lesitsika tany aloha zany rehetra zany sosoa ia ndresan'ny zakary dia ao anatin'izany rehetra zany le fitafina zay sarobidy ary omena maimaim-poana nefa
Raha indrindra tontolo kevitra rehetra zay nresahana teto a tsy misy avy amintsika mihitsy no nanomezana azy fa nomena maimaim-poana ho fanomezana ho antsika izany. de ndao raiso kely zay namanaty inao de zay hitanao atrany edena mihitsy io atrany edena kay de efa tanteraka le apokalypsy toko faefatra ambin'ny folo efa nisy fitafiana nozaraina zay indrindra atrany edenany de efa nomena an'le fitafiana damaseve nomena an'le fitafiana ary tsy miova mihitsy ny heviny hatrany amin'ny genesis hatramin'izao ny hevitra le fitafiana zanak'ondry le fitafiana zanak'ondry. zay tsisa fa jesosy jereo tsara fa damaseva rehefa nanota dia nitanjaka sady zay nitanjaka izy rehefa nanota izy de nitanjaka de niezaka nanao fitafiana izy ravinavy avy fa tsy neken'Andriamanitra fa mbola nitanjaka ihany mahafinaritra be koa iny fa tsy hidirantsika lalina fa Andriamanitra mihitsy Genesis toko fahatelo andiny faha 1 Andriamanitra mihitsy no nanao akanjo hoditra aozy izy ka nampiakanjo andra-lehilahy sy ny vady zanak'ondry Jesosy nasehoan'le fitafiana zay nomen'Andriamanitra ny Damaseva Jesosy le zanak'ondry aika izany Damaseva efa nitafy amin'ny Kristy hitanao le zavatra niseho tanam-piandohana io no miverina amin'ny fiavian'i Jesosy ny olona zay hitsenan'i Jesosy ny olona zay ho alain'i Jesosy ho amin'le fampakaram-bady ho amin'ilay tanàna vaovao zay homanina andeha hanamboatra fitoerana anareo ny olona zay ho tafiditra amin'io toerana io de manao an'le fitafiana tahaka ny Damaseva nitafy an'ilay zanak'ondry de izay koa mitafy an Jesosy Kristy ya mbola satro foana hotohizana ny resaka nefa manapetra ny fotoanantsika mampanantenanao zay fa mbola hotohizana zany loha hevitra mahaliana izany fa ndeha ho faranantsika mivavaka aloha ny fandahanandroany pasteur iaraka ivavakantsika ary raha inaisy ny an-danitro misaotra noho ny teninao ny teninao ny fahamarinana ary ny teninao dia fanilo sy fanazavana ny tongotray nitarika anay ny teninao ary indrindra manomana anay ho amin'ny fiavian'i Jesosy ho amin'ny fanasana fampakaram-bady ny zanak'ondry ny teninao ka mampafantatra anay ny tokony ataonay ankehitriny mialohan'ny hiavian'le mpapakatra dia tsy iza fa Jesosy Kristy izany tanterao aminay ny voalaza teninao ka izahay dia no hita fa mitafy ilay fitafiana fitondra amin'ny fampakaram-bady ary ampionko zay mba ho tanteraka ny tenao ka hiambina sy hiaro ny fitafiana ka mba andeha mitanjaka eo anatrehanao dia momba ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy amen dia ankasanay ny faharetanao nanaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany mbola eo ana finaritra eto indray sika amin'ny fotoana manaraka ka sitrana ny pasteur de Balatina Fanera zay nanaiky ho fantsona ny korianany zany fitahiana avy any an-danitra izany ny tompo any hitahiry ny afatra andraisitsika teto dia manohy fotoananao ho amin'ny manaraka indray